Akory ao tsara ve tsy mila miakatra tanàtsony isika mpanala fanadinana eto Toamasina fa efa tonga eto amintsika ny cours éducatif SEM izay tondra hainga vao ho an'ny fanabeazana ary amolavola tanora vonina sy vanina. Ny toerana ahitana azy ao amin'ny Sogera Dama Premier. Andao ary. Inona daholo amin'izay ary mokle manodidina ny teny hoe fiarahamonina. Mampiavaka ny vondrom-panabeazana SEM hatramin'izay ny mamolavola tanora vonina sy vanina. Napetraky ny mpikarakara aty amin'ny fahatra Atsinanana eto Toamasina ary ny vitrine cours éducatif SEM ka isy ny fampifondronana maimaimpoana ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana dia ny classe de 3e sy ny classe famaranana ny asabotsy 1 Desembre ho avy izao. Ny zavatra voalohany ho ataonay eto Toamasina zany dia anao zay fampifondronana maimaimpoana na cours gratuit ho an'ny mpianatra anala fanadinana ho an'ny klasy fahatelo sy ny klasy famaranana. Izy io dia ho tanterahana ny sabotsy 1 Desembre ho avy izao manomboka amin'ny fito sasany hatramin'ny 5 eto amin'ny CEG Radama Premier. Dia isy mpampianatra avy any Antananarivo izay efa manana traikefa manokana ary nofatenina ao anatina taranja vitsivitsy anao ny fanatontosana io fampifondronana io. Azo atao tsara mihitsy ny fampizara-traikefa amina mpampianatra hafa dia ho avy izahay hitondra fomba fiasa, metodolojia, ampahomby kokoa an'ilay fianarana an'ilay manao filozofia. Maro ny mpianatra no maniry anatrika ity fampifondronana maimaimpoana ity ka amin'ny mahamatianina amin'ny famolavolana ny fanabeazana ny vondrom-panabeazana SEM dia misy ny fandaminana tsy maintsy arahana ho an'ny tapakandro maraina dia ho an'ny classe de 3e ary ny tapakandro hariva kosa dia natokana ho an'ny terminal. Ho an'ny fampifondronana io ilana ny fampisisihana maro be satria voafetra ilay toerana dia misy ny ticket izay raisina atao amin'ny CEG Radama Premier ihany koa. Ko miantso antsika rehetra classe d'examen eto Tamatavy zany satria zava-dehibe ho anareo classe d'examen io. 3e dia ny matematika, ny physique chimie ary ny français. Ny terminal kosa dia ny histo-géo, physique chimie ary ny matematika sy ny philosophie. Izao hetsika izao moa dia famalina ny fangatahany ray aman-drenin'ny mpianatra izay mipetraka any amin'ny faritra. Toy izao ary ny fahitany ray aman-dreny izao hetsika izao sy ny afalipony. Zanako 3e anao BPC amin'ny 10 dia tegna hoe efa ela zany naniriko ny cours SEM io fa zao zany izy nataon'zareo tonga Tamatavy fa tsy nahavana zany Tamatavy tamin'ny ray cours-éducatif tsy hoe Antananarivo irery ihany no manana tombontsoa fa zao zany efa tonga Tamatavy aketo dia misaotra betsaka ny zareo aloha amin'ny fitongavana. Izao fampifondronana izao dia vitrine natao eto Toamasina santatra Ambavarano ihany satria dia hiparitaka manerana ny nosy ity cours éducatif SEM ity. Manasa aloha isotro coco e. Zay zany fa dia misabotsy faha 1 volana Desembre ho avy izao fotoanantsika eny amin'ny CEG Radama Premier. Tongava maro fa tsy ho aninanao fa tongavanao. Matikiny SEM dia tokony tenanao ianao.